ankizy tsy ampy taona sy ny olona mora tohina ary marary fo dia angaviana tsy haino ity tantara ity. Atolotro ny Viva Radio anao. Dokotera X, Y, Zedra farateny. Tantara mitohy nosoratany Radorikatol. Mpilalao tantara, Rakoto, Ralala, Fety. Miaraka tamin'ny Lila sy Vantsoa. Mikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika. Baky Saranoarivony. Nanatontosa Fety Maningotra. Dokotera X, Y, Zedra farateny. Efa ataony efitra ato ianao anaka. Ohatray, azafady fa tonga dia niditra ahy. Saika nidy mivaravarankelin'ny efitranao fa mahafana loatra manko na andro na alina. Foy daholo ny atody-moka sy lalitra niretsy fako misavovony etsy amin'ny arabe retsy anaka ka manahirana-ko. Dada. Restori kelaka. Ela tonga. Ary ahono tato zay ianao anaka. To be torimaso zany tsy marary tsy akory ianao io Dadako. Ndry Tsy marary zany aka. Vizana tamin'ny fanomanana sy fetrena fanatenana fotsiny ay ve. Atroko ke mba falade. Ohatray marina. Vesatra. Ohatray dia tena tsy tao an-tsaiko tokoa anaka. Nanao ahoana ny valim-panadinany? Afaka ny zanako. Faly ary mela arabainy zany zanako zany Zany hoe Ndry angatsy mbola nivoaka ny valim-panadinany. Zao aza matahotra fa tsy maintsy afaka ianao. Maty kosa ny herin'izay ho amina fa izy mahay ny zavatra rehetra ary mela. Eny ry dada. Matoky asa ka. Fa zany hoe Eny efa nijery ny valim-panadinana ve ianao sa tsy tsy tao ve ny anaranao anaka? Tsy manaiky an'izany ny zanako mahaiko nahoana ny tsy ho afaka. Tsy mety amiko zany. Dada. Zako nge gagy. Zany mantsy anakako. Tsy fantatro na tsy afaka na tsy. Fa nisy lisitra aloha efa androvitiny ankizy. Dia tsy haiko na tamin'izay na tsy tao anatin'izay ny anarako. Ndray mba zaza raha tsy taiza koa zany mandrovitra ny lisitra zany ankizy nianatra ihany ve ny manao an'izany sa dia notaizana tamin'ny fisainana inony Tsy haiko rery dada. Fa reka any aloha tany sekoly nilaza hoe amoaka lisitra vaovao no solon'izay rovitra sy lisitra fanampiny. Ka tsy manaika raha tsy misolo zany ary tsy maintsy ao anatin'izany lisitra faharoa zany ny anaran'ny zanako. Mpisoronao am-piangonantsika miaraka amiko talehan-tsekolinareo ry Armela. Manala baraka sy ny fiangonantsika ny tsy fahafahanao fanadinana ka tsy manaika tsy mbola nisy dingana tsy nahafahanao. Ko nahoana no fanadinana famaranana no tsy ho afaka ianao? Raha pitso dia ny rapitso ihany dia resaka aminy ary tsy maintsy soloana zany lisitra rovitra zany. Misaotra tata malalako. Ao aloha biso dada. Aoka tsy aoka mihitsy. Anivoaka ianao ry Satanasy. Tsy fampianaranao amintsika izany mifanoroko zany ry zanako Dada kosa na dia ndray aman-dreny sy ny zanaka aza ve. Ilay mahefa ny zavatra rehetra ihany no anehoana fitiavana pahabe maso toy ny fiderana sy fanatanterahana ny sitrapony amin'ny fijoroana vavolombelona. Ny fahavetavetan'ny zanak'olombelona dia any akahatakonana. Miafina ny mazava reny. Tsarovo lalandava ary ataovy am-ponao zany ry zanako. Any akahatakonana sy miafina. Eny dada. Ho azy rery ihany eny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amenina dia hozanany amin'ny avy indrindra. Idika ny ty varavarankelinao ty sa ahoana mahafinaritra zany dia volan'izany ry Armela Ka asidiana. Naoko sao aloha fa tiako tara-bolana miditra ny efitrano koa. Zany Zedaya renao ve niresaka izy mianaka teo? Aza tsoina amin'izany Zedaya zany aloha rehefa mba hoe tsy kesianao rery miresaka ry dokotera X fa
ohatrany hoe mifampiafafa be tsika ka. Fa tsy tianao indray izany anaranao hoe Zedaya izany e. Tsika tsy misy fifampiafafany izany e. Tsy hoe tsy tiako, tena anarako io, fa rehefa samitsika dia Ifaranteny intsona. Ifaranteny ny fanampina anarana nabotrabotra. Izay izany le hoe Y. Rehefa izany ihany aza antsoina hoe dokotera X izany koa ary fa tsy hoe X dia atsoiko hoe Y ianao. Fa Y anie Ifaranteny, izay ny dikany. Aleo mihitsy YZ fa mifangaro izy izany e. Ahoana ho any hevitra tamin'ny resaka izy mianaka farany teo di YZ. Tsy maninona, tsy hoe YZ tena tiako indray izay. Mamoriporina fotsiny le ray ndrikisa fa hoe tsy fanao izany mifanorokoroko izany hony. Ka izy ony ange mpisorona voahositra amin'ny fikambanana fiangonan'zareo e. Sisy, fantany tsara fa fomba ny zava-mananaina ny fanorokorika. Ny vorona aza mahay maneho fitiavana amin'ny orokorika. Anjereo fotsiny voromailala riksa. Marina ange ny teninao YZ e. Fantany tsara izany fa fanaon'ny olombelona matomila azy izy fa ny akatakonana sy miafina amin'ny fanaovana an'izany. Eo indrindra ny tiako ifampidinia antsika. Aminao, inona no mahatonga ny olombelona amin'ny ankapobeny miafina sy anaty aizina nanaovany an'izany? Anaovany inona e? Ay fesy, ny andrina ny tsy naniry volo ny enatra, ary tsy ny tany ny fady fa mivavam-bahoaka. Izany ny fiarovana amin'ny fiarahamonina eo amin'ny olombelona. Raha izay no lafy nitondranao ny dinika riksa, tsara janona ny resaka. Fa amiko le lafy ny misy ifandraisany amintsika, zasianao XYZ, izay aty amin'ny tontolo ny nofinofy sy ny eritreritra ny tiako anohizana ny resaka. Le fanoherana le ady eo amin'ny saina sy ny fanavy e? Ndao ary ny sain'olombelona. Ndeha itsy avy hatrany hoe ny eritreritra. Efa tafakatra lenta avo dia avo ry sareo olombelona. Mamorona izay mampiadana sy azony no fafinaretana. Mahay mandrindra ny fiarahamonina sy ny sisa. Ny ara-panahy ihany koa dia ambony zareo a. Efa manakatra ny lanitra misy atsika izy ry YZ. Izay no mampiavaka ny olombelona amin'ny zava-boary hafa rehetra nge. Kanefa toa tsy hainy mianoka amin'izany toerana misy azy izany. Sika aza nefa mila ho velom-pelonana an'izany tombotsoa ananan'zareo izany. Reo olombelona reo ange sady manana vatana ny manana fanahy. Sika fanahy fotsiny. Azo maro ireo anjely mba te hiaina izany fiainana mahatsapa vainga izany mba handrosoana bebe kokoa hatrany ara-panahy. Lalana hitomboana sy voarana ara-panahy ny fananana vatana. Tsy mazava amiko tsara izany filazanao azy izany ry Faranteny. Sao dia tsy tokony araka ireo matoa ampifanoherin-jareo olombelona matetika ny ara-nofo sy ny ara-panahy. Sarahany toerana, lazainy fa hoe na ny olombelona vesaran'ny trosan'ny tany, na ny olombelona bekary ny ara-panahy, fa tsy tokony sady miaina ny filan'ny nofo ny masina fitondran-tena. Ka izay le mahate iomery iksa. Mamorona amin'izany ny sainy dia lanjainy araka izany ny toetra ny samby olombelona. Kanefa nge dia fantatra fa toy ny elatry ny voromanidina ny ara-nofo sy ny ara-panahy. Ka miara mikopaka ireo mba andinana any amin'ny abaky ny pahary azy. Tapaolo ny resaka fa misy miantso aty. Iarmely ty. Efa mivaly maraina izao, tsy mbola mivoaka foana Armela. Sa efa lasa? Zany efa tamin'ny fitony teto. Dia tsy hitako ve ny voany teo raha mivoaka izy e. Alora nga dodominy ty varavarany ty. Manahoana ianao ry tovolahy? Manahoana? Ahoana izay? Salama tompoko. Naman'ny Armela, bona no anarako. Saika mba hitady azy azafady tompoko. Namany ianao? Eny tompoko. Ao izy fa ono
momba n'inona aloha no hitadiavanao azy ka? Nisy resaka tiako atao aminy faty zany. Zany hoe saika hijery valim-panadinana zay. Ay ve mandrosoa atao trano aloha anao miandry azy raha izany dia makato eo anao tovolahy. Yarmelo tonga ato ny namanao mitady anao fa midiny e. Vavy toa hoe nisy nandrovitra ondry se ny lisitry ny afam-panadinana niaraka nijery zany ve nareo e? Dia tsy tao tokoa zany ny anaran'ny zanako sa? Nijery zay fa nisy lisitra sasany tokoa nisy nandrovitra aloha e. Fa ny anaran'ny Yarmela aloha tsy hitako tao anatin'ireo tsy rovitra e. Tsy fantatro hoe mety nisy nandrovitra angamba. Dia tsy haiko tompoko fa zay aloha zava-misy. Hono ary se bona moa? Ihany tompoko. Hono ary bona. Mpinamana efa ela ve nareo sy Yarmela? Dia finamanana manao ahoana moa zany fiarahanareo roa zany ka? Zany hoe mpinamanay dia mpinamana zay fa za le mpanao, za zany no mampanao famerenana azy amin'ireo taranja nanala amin'ny fanadinany. Ay moa. Ie, niaraka nanao famerenana taminy azy zany. Ay kosa. Mahafinaritra zany fa zao ne tiako lazaina amin'ny seribony. Ihany tompoko. Zao aloha e mialatsiny firy taona moa zao se io? 12 taona zao ka. 12 taona. Ka zao no tiako lazaina amin'ny se Ihany tompoko. Tanorina Yarmela mbola kely vao 17 taona ka mifalidy ny tanora fa isaingy izao tandreny tsara nefa ny fitondran-tenanareo. Ory Yarmelo, aiza ianao e? Vavy ahy e, mbola miomana vetivety. Ianao azafady hono ary bona. Inona moa no atoko-ponona raha ny se sy ny ray aman-dreny se? Ka dia aiza nareo no mivavaka e? Ka amin'ireny le fiangonana efa lehibe ireny zay no miangona tompoko. Day amin'ny fiangonana lehibe e? Ihany tompoko. Ay tsaroky any se nisy fotoana toa hoe efa niaraka tamin'ny Yarmela nijery ny fampianaran-kirany ankizy madinika ampiderany zay ho amin'ny atao am-piangonana raha tsy diso ahy Ihany tompoko. Zany hoe nisy fotoana aloha za nanaraka azy e. Eny ka voapetraka tsara ny haja mamboninahitra amin'ny mahampisorona voaositra azy se tamindreny misaotra nareo anako tena misaotra e. Dia toy izo hatrany ny asa fanompoana anaka ho fideranan'izay ho amin'ny lehibe rery ihany. Ary maninona moa raha miaraka matetika nareo rehefa sabata mba manao ny asa fanompoana ao am-piangonana e? Vitao manahoana bona? Andeha tsika? Manahoana Yarmela? Ie, zay fa andeha amin'izay angamb'izay azafady tompoko. Eny ary dia nio tsara ny resaka ny fanaovantsika mianaka teo ry bona. Tsy hoe mpisorona vaositra ahy. Tandremy tsara ny finamanana fa ny miaramila ny satanasy mandehandeha sy mivezivezy ary ny asany tsy mitsahatra ny anao zay andavo an-tranony olom-boafidy ny tanjony. Izany ry Yarmela sy bona. Eny ry tata. Amen. Amen tompoko. Ve mpisorona voaositra ny fiantsoana ny dadanareo any am-piangonanareo e? Ie, fa ina aloha ny resakareo talohan'ny dinako e. Zany fotsiny lazainy fa tsy haiko fa nolazainy akoho ny hoe hitany nanaraka andre tany am-piangonanareo na tamin'izany drinam-pianatrirany ankizy madinika mpiderany zoma zany. Mamelany elony fa tsy fantan'izay lazainy. Zay ho amin'ny mafaty zoma, zay ho amin'ny malay mahery azo ny lahy zany. Zany efa nene tsy mbola tany zany e, fa modiny enoko fotsiny izay nolazainiko. Mbola amin'ny 2 volana ange vao mankalaza ny fidinany zanaka kamban'izay ho amin'ny mety atany ny fiangonanay e. Dia tapabolana alohan'izay vao manana andraikitra mampianatra hira ankizy kely.
tsy azoko manana fahitana ary ve dadan'ny Armela sa fomba isotomany anahy dia lazainy fa efa hitany tany a? Manina tokoa moa raha mba miaraka miagona amiko boana rehefa sabaty e. Raha izany no ionako amindry matetika ary Armela dia ho any aho. Aiza nefa aloha ilay fiangonanareo e? Eny Ambohimanjavona. Manofa sekoly izay fa tsy mbola navita fiangonana. Ay ve ilay fiangonana zandriny ireny izany e? Azatsoina ny sangy kosa boana ka rehefa fivavahana dia fomba fanompoana daholo, tsisy zoko, tsisy zandrina izany. Sady efa 10 taona mahery ange tsangana izany. Ka anka sanatria fanambaniana tsy akory ny teniko fa izany anie ny filazan'ireny fiangonana vao niforona taty aoriana ireny ry Armela e. Ka mety ve aloha lahy e? Domo farany ve tsy mety ho tiany lahy ihany na hiangona miaraka amiko aza? Eny eke fandao amin'izay ala teto ka ndao andeha miadakadana dia mandeha makany an-trano. Ko tsy makany an-tranonareo izany be dia amin'izany a. Leo makany tsy mba zaza dia mba mijery biby dia mihinana pizza. Ndriko ndao ary ahoana tokoa aloha izy dadanareo e? Efa fantany ve fa tsy hitany anarandry? Ie, efa fantany fa izy aloha matoko fa afaka fanadinana e. Dia izaho koa satria lahy nampianatra sa tsy izany? Tolombelo reto rikirikisitra nahoana? Efa ampifantarina azy no avy a kanefa dia tsy takatry ny sainy. Inona no tianiko salasaina? Efa nasehoko azy tamin'ny alalan'ny nofo ireo ny fampiresahany Armela sy Bonireo e, kanefa dia tsy tsarony. Nampiainako ny Armela izany atao hoe nofy anatina nofy. Hatramin'ny resaka izay fanaovany izy sy ny rainy na mikasika ny fanadinana na mikasika ny fiainandry zareo. Efa nampifantariko azy meloa daholo. Tsy te halala izy izany. Iksakoa nge tsy azoko hoe. Fa hoana? Fantatra ao tsara fa nampisafidiana ny pary ny olombelona raha te halala ny ho aviny na tsia. Saingy ny safidiny tsiry zareo. Fa noho ny fitiavan'ny pary dia nomeny andraikitra ihany sika mpafantatra amin'ny alalan'ny nofony azy ireo ny ho aviny e. Tsy avery azy. Koa efa safidiny azy. Izy ihany no noratra ny tantarany. Dia izay ataony no anadinana sy tsarana ny asany. Izay izany. Amin'ireo tokoa mantsy dia nisarahany amin'ny zavatra noforon'ny sainy ny antom-pisiny e. Ny foron'ny lalam-piangonana dia toerana samihafa no ametrahany ny ataon'ny nofo sy ny ataon'ny fanahany. Tsy tahaka ny sainy iny tsy fantarina. Nofo amin'ny hamarinan'ny asan'ny nofo. Ny fanahy hamarinan'ny asan'ny fanahany. Noa roviana indray aloha igrekizeta no iresaka amin'ny boany. Ary ianao roviana no any amin'ny Armela. Ny alina mitondra fisainana ho ny olombelona rehefa mitendry zareo izay. Misy zavatra tsy tiany atao hono kanefa dia ataony. Ary misy zavatra tiany atao kanefa tsy vitany. Ka izay le ady ampifanatrehan'ny saindry zareo sy ny fanahany. Ny olombelona ihany ange no mamorona olana ho azy. Dia mamorona mpifanandrina izy. Ny anjely sy ny demonina ny devoly. Dia lazainy koa fa adiny mazava sy ny aizina. Dia lazainy fa ny aizina ho resy ny mazava. Dia lazainy fa ny aizina no miteraka ny faratsiana rehetra. Dia lazainy fa ny mazava dia nivoaka tao amin'ny aizina. Dia lazainy fa ny nofo dia malemy sy osa. Dia lazainy fa ny fanahy dia mahery sy matanjaka. Dia lazainy koa fa ratsy izao tontolo izao. Dia lazainy fa katsao aloha ny fanjakan'ny lanitra. Dia lazainy fa hoe elao izao tontolo izao sy ny hareny. Dia lazainy fa any an-danitra ny fonenana soa. Dia lazainy fa any ambony ihany ny fanjakan'ny lanitra. Dia lazainy fa any ambany ihany ny fanjakan'ny satana sy ny asany ary ny riariany. Kanefa izy miaina ao anatin'izao tontolo izao. Kanefa izy midera ny asoa ny zava-boary. Kanefa izy mankafy ny aizina hialany sasatra. Kanefa izy finaritra manjaka amin'izao rehetra izao. Kanefa izy
mianoka amin'ny fafinaretana. Kanefa izy tiany moasoandro mody. Kanefa izy tsy makala ny somambisamby. Kanefa izy miraiki-po amin'ny akantony hitany masony. Kanefa izy makamamy ny voninahitra. Kanefa izy mikatsaka ny arena. Kanefa koa izy hoy izy hoe mifalidy ny tanora. Kanefa izy matahotra ny andony tany. Kanefa izy ho faty ihany. Kanefa izy dia ho faty tokoa. Andao any an-trano aloha sika Armela fa misy boky tokony ateriko izay any Ambojatovo. Fa iza no any Ambojatovo? Misy mpivarotra sy mpanofa boky izay fakako boky eo e. Dia haka fandray ny zareo rehefa avy eo e. Anga misy izany any. Ary ndry dia tsy mba mahalala zavatra mihitsy a. Andao fa hoentiko any ndry e. Mety misy boky mahaliana ndry koa any fa andao any an-trano aloha. So dia mahasosotra ko izany makany aminareo izany troboana ka. Andao fa tsisy an'izany mahasosotra izany. Eto amin'ity elakelatra amin'ity sika mitra dia vetivety amin'izay dia tonga any Ambatonakanga. Bona tsy aleo ve lamba andrasako eto e. Inona ary ty? Ahoana koa ny andrasandriana eto zao ka? Andao akiva aza manao ohatran'io a. Eny ary. Tranolahy mahatazana be nambojana ary sy anosika aty a. Ataoko iny efitrano koa. Ry andrefandry zao a anoso zato. Mahafinaritra e? Ihe. Ary to fandrina fotsiny ny ato. Tsisy seza, tsisy latabatra. Dia izay lahy mianatra eo bo fandrina ve? Tsy amin'ny efitrilana sy mianatra ka. Tsy nasiko latabatra mihitsy ato fa tonga dia te atory foana raha vao ato mianatra. Ay. Alay va le boky dia ndao amin'izay andeha. Dre, vato tonga dia boky telo no andeha fandrena lahy. Ina daholo ireo. Mipetraha aloha e, mipetraha eto. Dia momba n'inona? Ty iray ity zao a efa voavakiko. Fa ny hafa tsy mbola vitako. Sady analako andro koa ny aky reto e. Hoe ty iray ity. Roman photo ve? Ny atony ny tiako. Andray ty boana. Ohatray, fa maninona ny tsipy amin'ny tany? Raha rovitra io dia ahoana? Mbola takalo ange io rehefa avy eo e. Ndrity tena. Izy ty hoe jereko ty izy. Dia ohatran'ny ty daholo ve boky jereko boana? Anka. Boky soratra ny besaka vakiako ka. Sary daholo ka, tsy tiako. Misy boky soratra tsara koa le ato fa tsy boky sary fotsiny ihany akory e. Ty jereko ty zao tsy roman photo akory. Oeto ty fa tsy inona ary ty? Sindraso aloha ka. Da akory eto izy. Dia tsy menatra ve tony vazaha tony alaina sary. Ay ve misy amin'itony boky tony e. Nataoko aiza koa raha le boky le hoe ateriny. So dia efa ny anaty kitapo kosa aloha e. Andraso vetivety efa hijery an'izay ary amin'ny efitra re. Ary tony vazaha tony dia tena devolo mihitsy. Losa, kay koa misy sinosy afrikana. Tena sampona mihitsy tony vazaha tony ka. Ary mbola misy ankizy kely ny sasany a. Tony ve tsy ankizy vavy mitovy taona amiko. Trekako io, reto ataony. Tsy menatra. Ndao amin'izay hoe vetako le boky e. Aiza ty ny boky iny fa io dia variana be eo ndry. Ary andao amin'izay andeha ka. Io koa bokinao finoko ve dia variana e. Boky tsisy dikany. Aiza no toalety fa zaza miporotra be tampoka ka. Ty bibi.
Bona, mba misy boky fandaliana mponina koa ve? Mba indramo bona. Ka rehefa antsika dia mijery izay tiany dia hofaina ilay izy. Tsara ngery ary mela ny boky tantara fa tsy boky fianarana foana e. Ankoatran'ilay nijereko tany an-trano kosa aloha fa tsy tiako ireny ka. Ny karazana ahoana ny boky soratra mba famakin'lahy izao? Misy mpanoratra tiako izay ny fanorana. Dia izay mitovitovy fanoratra aminy vakiako daholo. Ohatra hoe inona? Tantarana dokotera? Laha tsy inona mianatra dokotera psikôlôgiko? Tsy voatery ka. Bokim-pitiavana misy adi-panahy. Tantarana masera mifankatia amin'olona efa manambady ohatra. Tantarana ramatoa mitsiritra ankizy kely ka mbotsy izay dia izany. Karazany ireny e. Tantara foronina reny, roman, reny tiako daholo e. Tsara ve izany boky izany? Misy izany angany aminareo? Mba ampindrama hoe mba vakiako raha tiako. Mino fa mety ho tindrina any an-trano e. Ampindramiko andry izay. Miverina any an-trano tsika rehefa avy eo. Andramo vakiana raha alina raha mety mba mitovy ny mpanoratra tiantsika sy ny fitiavantsika an'ilay boky e. Manitra mamerovero izy izany. Efa ho masaka ve ny andro Rix? Eo am-piketrehany ity ry greka Zetaia. Vilany misarona moa toa hoe misy henako. Ka tsiro sa angidy? Nandro matsatso no ataoko fa manjara an'izay hinana manisy sira. Ka ny hinana efa milendalenda amin'izato fofony. Ny hanitra aloha dia natao manetoeto tokoa ry farateny a. Fa rehefa sokafana anahoana? Ay, ny vilany iray misy sosisy, ny iray misy vorovorokena. Afaka misafidy izany izay hinana? Efa fantatro mialoha ny safidin'izay hinana. Tsy afaka ny samy akana izany? Izay indray aloha dia rahan'izay ty an'izay e. Ny mpihinana efa mila tsy andry Rix. Ny fanantenan'ny mpandro aloha dia sady tiany fofokanina ny mpihinana ny mazotomana ry Grekzetra. Anga tsy ho tsara ketrika indray. So milaza voasito amin'ny fofotsosisy kanefa ny taipiraka fotsiny ny kikisana ko. Ary ny vorovorokena manahoana? Efa bebe menaka amin'ny tsananaka. Kanefa hainao ihany miraikidraikitra amin'ny vorotamban'ny kalatala. Vonoy amin'izay ary ny hafa fa soa dia mifintina na ny sosisy na ny vorovorokena. Efa afo malefaka mitazona ny hafanany ny sisy. Ka ho antsoina ve ny mpihinana Rix? Sika ry farateny ny mpitana ny hafanana fotsiny sisa. Rehefa tonga ny fotoana tiandry zareo androsoana ny masaka dia miantso atsika ry zareo. Dia afaka manantena izany ny mpihinana Rix fa ilela molotra? Homandy ny menaka tokoa ry zareo fahazamana ianao ry Greka. Arabaina kindry fa afaka fanadina mpanjakana oroka mambe mihitsy aloha e. Amitakolakaroa ao tokoa fa ny anarako ribona. Fangaho amin'izany indray fa tsy hamolotra e. Asa dia orokony ety an-dalana ribona fa mamenatra ka. Sady tsy fanao izany. Tsy azoko. Maro-pitiavako andriny izany. Asehoko fantatro izao tontolo izao fa mifankatia tsika ary olo tiako indriry ary mela. Fa naninona aloha tsy tonga ara-potoandry e. Izaho zao efa atsasakadiny teto. Efa mipetraka ny lisitra vaovao. Fa marina tokoa ve aloha fa afaka baka e. Andao mba hisisika hijery ka. Nataoko hoe tsy tia atsony angamba izy ho. Nataoko tsy ho avy tsony ingendry izy. Tsy an'izany eo fa tia angahy e.
mba nisy na voatazona kely fotsiny tany trano. Bona tena io ny anarako. Faly be bona. Afaka baka. Tao amin'izay ety amin'ny seza malomarika tika nipetraka ka. Mangovotra peny hafaliana ve kory bona. Faly kosa dady. Andao ary, andao. Mahafinaritra tokoa ny eto amin'ny fideonan'ity e. Lazao ana amin'izay raha hoe inona ny nataran'ny malalako e. So dia mba nisy bandana nadala teny an-dalana. Zany ka sary-piaro e. Lazao ara misy zany e. Tsy ampiasako tampotampo na tomany mihitsy e sasa manao an'izany amindry. So dia ireo bandy sipa be velonana reny manko zany. Enao koa. Hitako. Ary zareo aza mivily lalana mahita teko. Ary ianao moa aza manao izany maherisetra izany fa tsy tian'izao aminy izany. Alan'izao aminy neny herisetra e. Za kosa aloha raha misy mikitikitika andry tsy amelako fa tena ataoko mihinana tsy fihinana mihitsy e. Fantatro fa kia bona fa mivao dia aza miteny ratsy. Mivao fo. Ianao nge raha voajerena dia hita fa olona tsy mitsity dia tonga dia efa tsy samasovazy ianao sy mikasika anao ny hafa. Marina ve? Za koa ange efa makamaka kely boky nozatra foana isa-mariny e. Tsapo andry ange eto amin'ny kiboka eto e. Jereto ony ohatran'ny sokola mihitsy ny fa zao e. Ahoana aloha ny arôzy azy arôzeo aloha tsy bona kosa kosa aloha nge mbola tsy nomana amin'izany androany. Aleo manaraka fa ataoko afa-pontsy ilange na mpianatra e na afa-panadinana dia landray ve ny adiniko izany kia tiako ka zao za koa nge manano ihany andry fotsiny fa manaraka izany andria fa za aloha mampirevy andry androany. Misotra letsy za zany amin'ny manaraka raikitra sady efa kaiky koa nge ny anniversairako e. Kia revy be zany nataontsika androany e. Ndrimo mampirevy amin'izay fotoan'izay manko. Eno zay tian'la. Ary mba manahoana ho ny fahitandrian'le boky nampindramiko andry iny. Tiandry ve le izy? Toa manaiky molotra fotsiny ndry e. Fa manino? Tsy haiko milaza azy ka. Inona ary ty ry Armela? Lazao zay fahitandry azy re ka mahasosotra le izy indraindraiko. Ka le aiza raha mahasosotra andry e. Efa vita andry sady anga le boky ka. 3 andro sy 4 alina. Oay ry Armela aresindry raha mamaky boky za tsy navita boky 3 andro zany mihitsy. Za ndray aloha raha vao misy malina dia tsy amelako raha tsy vitako e. Mafy ndrika. Hitako izany toe-tsaindry izany tamin'ireny nanao famerenana tamindry anao fanadinana reny. Le aiza hoaiza aloha mahasosotra andry amin'le boky Ny fizarana telo aloha nisy tsy tiako e. Teo amin'ny page 40 teo dia teo amin'ny atsasany dia tany amin'ny page 170 tany. Mafy ndrika. Boky 200 pejy mahery kely ange iny ry Armela e. Dia tadidindry koa ve ny pejy nijanona andry? Ariako tsara satria tiako resahana anako. Ay, le inona aloha le tiandry resahana ary? Miresaka zavatra vetaveta be le mpanoratra. Kay mahitsy kosa amin'ny firazandry azy zany ka. Fa amin'ny akabeany tantara manaona kosa nefa e. Tsikany aloha e. Misy azo raisina amin'ny fomba fiainana fa ireo fizarana telo ireo malikoliko be rehefa vakiana ka ny fomba fanoratra boky malaza na best-seller ny boky be mpividy indrindra sy be mpamaky indrindra ngery Armela manaraka rindran-damy mafanaraka amin'ny fisainan'ny olombelona manaraka lojika fantatry ny mpanoratra izay raha fisainan'ny olombelona izay ka raha tsy manaja izay dia tantara misavoritaka be ny vokany na tantara tsy mahaliana fa maivana be le izy fisaka tsy misy fitsamboaran-kevitra dia tsy maro mpamaky ireny boky ireny. Ka le izy ny tena maninona e? Kefa hoe vetaveta be loatra vetaveta ahoana koa inona ny tiandry lazaina amin'izany vetaveta izany e? Anga misy teny mamofady kosa ka voambolana madio anaty rakobolana nge nampiasain'ny mpanoratra hoe. Ka le izy tantara in'le mpanoratra amin'ny tsipri amin'ny ohatra daholo zay zavatra rehetrarehetrako manjary ohatra ny tena aby miaina n'le zavatra ao anaty.
Zany fahaizana amin'ny tantara ho an'io mpanoratra io akia. Ohatr'izay ihany koa ireo mitovy aminy. Ataony tafiditra ary tsy afa-bela ao anatin'ny tantara soratany ny mpamaky. Izany angeny na avitandry boky 200 pejy ao anatin'ny 3 andro alina monjy. Liana te hahalala ny toy amin'ny fondry. Tsy te hijanona. Mpanoratra toreny ny tena tiako akia. Ka mampanofo be ngely izy. Ka boky hafandray menava tiako. Ateriny iny dia maka hafandray ndriko. Vakina amin'ny alina. Magagay laribona. Mpamaky boky kanefa ela be vao mavita boky anankiray. Tsy ela be kosa fa herinandro io e. Ka za ange ho eo am-pandriana foana mamaky an'ireny rehefa amin'ny alina. Dia raha vao mahavaky pejy 20 eo dia efa milatsaka ho azy ny boky any an-tanako ary matory aho rehefa avy eo. Zany? Mahafinaritra any mahita anao tia mamaky boky ry Armela. Izao kosa aloha tena mila mizatra mamaky boky tokoa ianao fa eny amin'ny anjery manontolo mila manampy fahalalana amin'ny famakiana boky. Raha ny fampianarana ampitainginy fotsiny tena tsy ampianaka. Boky efa mikasika ny mety ho taranja fidiko eny tika. Ay kosa. Aleo aloha aprimoka ato ambany ondany tira misy resaka tiany dada tao amiko. Izao zany anaka le hoe miontam-boky Miontam-boky ry dada. Izao aloha mialatsiny kely fantatro anaka fa manam-pitiavana an'le tovolahy iny ianao. Bona moa ty anarany. Ka izao tario izy vavaka amin'ny fiangonantsika. Rehefa miray finoana matsinareo voasaka namora foana ny asan'ny satanasy sy ny reharehany. Ary raha ny fahadisoana tsy misy zany eo anatrehan'ny mpanjaka fa vao vela daholo ny eloka rehetra anaka. Efa miasa mafiny amin'izany tokoa ry dada. Izy koa nge olona tena tsotra be. Eny dia lazao izy fa na inona eloka sy fahadisoana vita sy mbola isy efa nondraisin'ireo kambana ho azy zany rehetrarehetra zany ho an'izay vita badisitra. Olombelona tokoa mantsy ry dada ka mety ho sy lavaka ny teny Azy milololanitra ka mety ho lenana vita badisitra azy anaka. Fa ny nofo malemy siosa. Fa ny fanano mahery sy matanjaka Ibaby ny eloka mandrakizay ny zanaka kamban'le mahery. Atsy-pazo ampononany amin'ireo nahafoiny ainy ny eloka rehetra fa izy ireo nefa nanolo tena ibaby zany anako. Mandra-piala ny fofonaiko dia atolotra azy ireo fahalemeko rehetra ho andraikina ry dada. Trio sy ampianaro ny fahalalana ny manodidina anao anaka. Ampafantaro azy fa ao amin'ny fiangonantsika irery ihany no iasan'ny tena voninahitra ilay nahary zao rehetra zao raha inisy kambana menada. Ao no ahitan'ny fitiavana izay avy amin'ilay mahery mahefa ny zavatra rehetra. Ary raha tsy miangonao izy dia ho zava-paona izay fikasany ka na ny kely ananana aza dia hoe sorona aminy satria izany ny voasoratra anaka. Amen. Fa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Zedaya, tia resaka aminao Miaino anao Tapa-kevitra ny hanoratra ny tantara ary Zedaya. Raha nao an'izany ianao dia mbola ho isan'ny mpilalao anatiny asa tsiroboana? Tsy mbola manana eritreritra ny hanafoana ny fisianao anatin'ny tantara aloha hatreto Raha izany dia ataovy somary mistera ny anarako hanatsaranao ny tantara ary antso hoe farateny Zeda. Lava loatra izany fa raha atao somary mifono mistera ny anaranao ry Zedaya tsy tiako kokoa izany Teny fohy izany sorata i grek Zeda fotsiny dia izay. Izay tokoa i grek Zeda. Faly ara-tianao izany.
Nary no anomboanao ny tantarantsika. Mbola vakiroaka aloha no resakitsika hatreto e. Ny fiafarany no lazaiko aminao meloha. Tsy maninona raha fantatrao. Izany nefa tianoro-hevitra anao hoe fitiana aloha ny tianao tantaraina ry bona, dia amin'izay tsika no miainga. Zao ary le fitiny. Ianao ny volom-pitiavako. Indray andro nifanena tamina tovovavy hafa ary nivatsy zahay. Ianao anefa tsy mety afaka atao an-tsaiko mihitsy. Oka aloha hatreto. Firy taona avy zasy ianao no voaloham-pitiavanao Za 4 taona. Ianao 2 taona. Saingy ny endrika amam-bika anao dia nijanona tao 20 taona foana. Zokinao aho zany? Dia manao an'andray ary ny toetrako ka hoe nanintona anao ty Tony malefaka ny feonao rehefa miresaka amiko. Ary tsy mbola hitako nisy lehilahy niaraka taminao. Izay tiako rehetra koa tianao daholo. Dia tianao dia mifankatia ve tsika? Za tia anao ny fantatro. Ianao koa tia satria rehefa tsoka ianao dia miaraka foana iny tsika sy ianao e. Misy toerana falehantsika na hitokanantsika efa mahazatra ve? Andraso aloha fa tsy mbola tonga any e. Miaraka mandro amin'ny ladosy ohatra indraindray tsika manao an'izay. Toy izo arak'izay ary ny tantara bona sy YZ e. Aza mbola mandefa mijanona eto aloha ianao amin'ny alina ry YZ. Tia tovovavy hafa. Atraiza. Dia manahoana? Ho tonga amin'ny fisarahantsika ve? Tsy aloha tsy saraka mihitsy e. Kanefa izy koa eo foana. Dia hifandona ve ny sambo? Ataoko izay tsy hampifandona ny sambo e. Ary ianao koa ry YZ na mahalala amin'ny fisiny aza dia tsy miady fity amiko. Tsy miady fity aminao. Dia tsy sary-piaro aminao zany. Izay no ratako ny tantara e. Ianao ange mpilalao anatiny ka rehefa izay no tiako ataonao dia izay ileo izy e. Tsy adiko hevitra fa marina ny ianao. Ianao no mpanoratra sady mpanatotosa. Izay indrindra e. Ianao tsy manalavitra misy anay raha vao miaraka mitokatokana izay amin'ny toerana miafina na maizimaizina. Ilay tovovavy tsy mahalala amin'ny fisinao. Kanefa za mahafantatra fa raha mila vonjy dia ho avy ianao. Hanavitra ary hanampy ahy ihany koa. Dia inona ohatra no mety ilana vonjy amiko? Io tovovavy io ve aloha tianao? Ifiatsiny ivelany. Ny tena manontolo dia tia ary tsy misy fepetra. Saingy izay nofinofiny tsy fantatra. Mety hamono mahafaty ahy izy. Any ka za le mila aina indrindriny dia miantso anao ary mamelona ahy ianao. Mamelona anao foana. Izay zany no asako. Fa mila fantatra hoe rehefa maninona ianao dia vonoiny. Ka izay no asaiko ataonao ry YZ. Mamelona raha vao mitady ho faty aho. Izy nge zany toy ny vava ny famaky loha vonoiny ny famaky loha lahy rehefa vita izay ilainy azy. Eny e, raha tsy izy no afa-potsy mijanona izy. Fa rehefa afa-pondray izy izay angatahako aminy dia omena daholo ary ataony. Tsy ratsy izay tantara izay ry YZ. Tena marina izy izany e. Aleo aloha asiana fimezana kely ry bona. Fa tsy ianao no miezako fa ny asainao ataoko mampime za zany le hoe mitaza-potsiny dia mpamelona ny efa maty ao anatin'ny tantara. Me fa tany fotsiny koa tianao. Mampiotakotaka be nge zany tantara zany. Tsy mampivarahontsana ve zany ka? Horera be. Rehefa tsy manana omena intsony dia vonoiny aho aminao. Dia eo am-pialan'aina zany no miantso anao. Azonao ve zany? Dia tonga ianao mamelona. Ka rehefa mipoitra dia ahoana? Dia tonga dia tolomoko hiadiako izy. Tsy zany ka. Ianao atsoko rehefa malemilemy toratorana iny aho. Satria za sy ianao mahay mifandray any eritreritra. Eo amin'izay le mistera eo. Za nge tsy miandry efa tena gadavy ramora fa le malozolozotra atao tsy mahetsika firy iny na dia te hitsangana azy e. Dia roviana zany le mipoitra fa tsy azoko ange Ifarateny koa zany ohatra maninona ka. Efa hoe le toratorana milofaty iny zay ianao vao tonga. Dia tonga eo ve dia tsy ho hitandry bona. Kefa hoe zaniko YZ tsy hitany.
Ianao mahay manjavona anio ahy. Ka tsy ho gaga izy mahita anao. Nitsangana indray nefa maty. Zay le tantara fa zabekihana eo ianao ka. Mistera mifangaro orera anaty tantaram-pitiavana le izy dia zay. Mifona dokotera. Maty zapy-tsaliana rehefa oka zay e. Reraka fa inany ratsy nataoko anao e. Marary tsy tata nena oto zaka vonaiko sasa kida septra atsia Yarmela manindry ianao e. Misy inona e? Marary nga ianao anaka. Ary matory satorana azy ty. Aleo aloha kofokofohana ifoka. Yarmela oka zay iksa. Na dokotera oka zay ka maty. Yarmela mifoazy ianao anaka. Maninona ianao e? Maninona le ty zanako ty zay ho aminy. Yarmela mifoaza ho andraso aloha. Maninona ianao anako? Zapy-tsaliana iksa. Marary kosa zany. Marary oka zay ka reraka votseo. Dokotera iksa mamy ianao manaiky resy oka zay. Inona re ty e? Nidirany devoly ve ny zanako zay ho aminy? Yarmela mifoazy ianao anaka. Amin'ny anaran'ireo kambana mianada miala ato anatin'ity vatana madity ianao satanasy. Mandidy anao amin'ny anaran'izay ho aminy. Mivoa ianao anatin'ity zasa tsy manatsiny sy madio ty. Miala mivoa. Iksa oka zay aloha. Yarmela zay fa natsiaro. Yarmela mifoazy ianao anaka. Yarmela maninona ianao anaka? Maninona e? Tata misinna. Ohatra Yarmela fa naninona ianao anako? Niantsoantso be ne ianao e. Niantso vontsy fa hoe kendako. Ay tata. Fa misinna ho manina ataony efitraniko amin'ny alina tata. Andray tata. Yarmela oka aloha. Alina ny andro fa oka zay aloha. Aza miantso mafy toy ianao fa manjary manaitra ny reninao nanofo ny teny ianao anaka. Enao trany an-dala tsara any fivazavazanao. Miresaka n'izany iksa zany ianao. Inona zany resaka iksa zany anako? Inona zany e? Ataoko manaitra. Ohatray. Aza mbola teatoroka. Pio be ka. Ohatray. Nanofo ratsy angamby ianao teoko. Yarmela tato ato ianao anaka dia manonofo ny teniteny dia momonina tsy fantatra zay lazainao teo dia tena mazava be ny teninao. Toy ny misy olona mampijaly. Fa ahoana? Tata manie teatoro be ako raha-pitso miresaka ka. Yarmela so dia mba nidirany devoly ianao anaka. Ary jereo fa ny varavarankelinao aza nge tsy midy na soloka. Aleo idiko sao dia misy olon-dratsy mikitra indray eo ka. Ka mafana be niny asa tiana aloha le rambam-baravarakely fa oka hiditra ihany ny tarabolana ka. Ay ve zao mety zao. Ary io boky eo ambany ondanao io esory. So dia io no mampanofy anao an'izany iksa zany. Baiboly atao ambany ondanao aingina ianao. Boky iksa? Ieno boky tsy manino izany ny ato ka. Tadiavako torimaso ty dia nataoko tao ambany ontako. Tata andana amin'izay aloha fa izany mbola ty atoko. Eny aloha e. Ka piako ty jiro ty zany. Tsy matahotra ianao
dia zay tanilako fa tsy diko tanteraka ny varavarana dio tsara e. Dia tafandrimandry ary anako hiaranao mandritry ny alina ane ilay mpandresy ny ratsy sy ny fakapalahy e. Misaotra. Ary tsy be tiana zany fa maninona bona? Fa maninona aloha biso kely ka faly dia tsy rototra akory ve le tsela? Zany fa misy zavatra mampiasa be ny lohako anie. Io kosa avy aloha aloha za mambona ka dia tsy mba faly ve zao lahy mahita? Za zao mba nanao an'ity akanjo ity dia tsy mba voamarika lahy akory nefa avavao le izy. Inaran'ity lahy etoko manao aro zaza ngela androany aniverserako androany. Oay, angamo aniversaire anao androany? Bon anniversaire ki Armela ao roako arany. Zay misy fotsiny fe bona kosa sa nge sady afaka baka ny aniverserako androany dia fiany 12 taona. Eno inona ny ataontsika sy Armela e? Andao hitsangatsangana amin'ny taxi be ary e. Andao andeha hatramin'ny faran'ity fiara ity fa tonga hatrany Ambohimanambola ity. Zany ve kiny atao nefa ny aro zazoko? Andao ry vidividy zavatra ho an-kanina indray dia mba manao pique-nique kely tsika aro. Any misy toerana mangingina zay alaala kely amoromoron-drano zay le izy. Tsy tiako izany ka. Ndao any ambatona kanga rehefa fitsy ihany dia mivoaka mandehandeha tsika. Ho any an-tranontsika? Tsy maninona ka mety koa zany. Zay ity indriny dia ataontsika fa anniversaire indrindra androany e. Zay aloha ny eritreritro e. Fa ilay manaraka izay tiako atao fotsiny androany tontolo zay kena kiry ary mela mamy foko sy tsy foko ary tena tiako indrindra. Marina. Sady efa netiko atao anaty sakosy ato izay zavatra ilayntsika. Omeo aty ara hoe hoentiko iny sakosy iny. Fa inona aloha natao anatin'ity to tandritandre mandry be mihitsy. Dia ao ary indray loha tantanako e. Aloha eto trano tatany fotsiny aka. Ndao ary very antsika rigreko zay tato amin'ity tantara ity Inona mahatonga ny kisay teny an'izany? Zany fotsiny Za aloha tsy manahy e. Bo nefa nampanantena fa ny tantara soratany tsy manala zany. Za to adinony Armelako manjary sary piaro amin'ity bony ity ahy. Mety hofoanany amin'ny tantarany momba. Fa nahoana? Hofoanany ve ny tantaran'isy Iksa? Tsy mino Ka io efa manomboka tantara hafa io izy. Hiara manoratra ny tantaran'izy roa nge. Ary zany nge ka sary piaro kosa e. Tsy renao ve ny progany resahany teo e? Ho any ambatona kankary zareo. Zay sy bona indray aloha efa fantatra ny ataonay e. Ninona mitranga any ambatona kanga? Tena ho adin'ny Armela tanteraka raha vao makandry zareo e. Zany efa manomboka tsy mahafoy any Armela. Izy kotoraka izany. Indrindra rehefa amin'ny alina mangina zafain'ny tarabola-doha taona iny. Fa inona kosa ho any eritreretiny Iksa e? Sedaya. Dia hodinao tsy fantatra indray ve? Betsaka ny zavatra mitranga rehefa anniversaire, indrindra raha vao mitokatokana efitra izany. Ay ve. Nofo malemy ange hoy ny olombelona ry Iksa e. Ho foana anaty tantarany mihitsy raha mitoy izao fiarahany amin'ny bonabona io e. Tsy eto ry Iksa fa vao maika hiantso anao azy Armela na andro na alina.
tsy adino ny fitafanareo anaty nofy. Ka na mihiratra aza ny masony dia hametsivetsy sy antso anao izy rehefa mahatsiaro irerika mitokatoka-toerana iny. Vonoko faty io boany. Dia miatsika raha izany hamelona azy a. Andray kosa, za mivery farateny. Dia aho eto. Ito ihany izany ny tantarantsika rehetra ve? Izay fiovana an-dalana no tsy fantatra. Ny zavatra hitranga aloha raha nanirahana antsika dia efa nampifantarana azy ireo. Efa nampifantariko any Armela tanaty nofy tokoa aloha ry farateny. Isika X Y Z fanjarany manohy ny tantara. Ntsika ngena nafanana andro fotsiny fahanjaran'ny zareo ny miantso rehefa tena aroso ny sakafo e. Ny laoka dia tena matsiro aloha fa saosisy voro-damba ny kaladaly. Azo atao gasy koa ihany koa ny taipiraka amin'ny tsananaka menaka. Azo atao brutala be ka sy mbeo zavatra. Tsy manino io akia. Eo fa ataoko moramora e. Ay, any ato amin'ny efitrano lahy kosa nge tsisy seza, tsisy latabatra e. Dia atao eo amin'ny godina kosa vy. Ahoary atao eto ambony fandriana eto e. Zay sokafy amin'izay ary e. Tiaka tonkondry ito amin'izay maizimaizana tsara ka. Marina izany. Akipilo masony lahy dia mitotiany ny mirindrina. Tsy mitodika raha tsy miteny aza atao ela be kosa alona izany azy. Soroko fotsiny ingety dia mandrehatra labozia e. Zay todia amin'izay. Armela tsara be le izy togatao be. Io ve tao anatin'ilay sakosy? Tsara e. Sankena namboatra an'io e. Bon anniversaire aky Armela. Ao ataoko ba amin'ny takolaka roa e. Zay. Merci. Dia rehefa avy mihinana gâteau tsika dia mandeha mivoaka mitsangatsangana ny tsimba zaza. Eny akia hijery gidro sy voay tsika dia hijery rameva. Zay zao mahafinaritra amin'izao anniversaire andry izao. Hitako. Natolotry ny Viva Radio anao Dokotera X Y Z farateny. Tantara mitohy nosoratany Radorigadol. Ireo nany ny aina ny tantara Rakoto, Ralala, Fety niaraka tamin'ny Lila sy Vantso. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksara no arvony. Nanatontosa Fety maningotra. Dokotera X Y Z farateny.